Vavaka tsy adoko. Indreny alehibe ny famondram-ponao aminay ry Andriamanitra rainay eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Nomenao tombom-pahasoavana izay nentinao amin'ny tanila eto amin'ity vavahady landy ity. Andray ny fampiherezana feno avy aminao. Fantatrao fa tsy miendrika mpanota, izany no angatanay famelan-keloka feno avy aminao. Satria tonga izahay mba andray ny dinidinika avy aminao Jesosy amin'ny teny rehetra izay amananao na eto, ka mba ho tonga olom-baovao, hery vaovao isan'andro tonga amin'ny fiainanay, ary hitanay tokoa fa velony ianao, ilay mijery ny fiangonanao, mijery ny firenenay, mijery ny ankohonanao. Dia mitenena araka ny ben'indra fonao fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Ifady miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, mbola nomeny Tompo izao tombo-pahasoavana izao tsika, mamangy antsika ny Tompo amin'ny alan'ity isa-taona ny Tombo lehibe ny kara-malazy ity. Ny anjarantsika androany dia arak'izay voasoratra amin'ny Hebreo 7. Hebreo 7 ny 17 sy 18 ihany. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha ny ran'osolahy sy ny ran'zanakombolahy ary navelom-batom-balahy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fandiovana ny nofo, maika fa ny ran'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretinareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Ray masina manamasina ny famarinana, ny tenao ny famarinana. Amen. Ry fiangonana malala amin'ireo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fanevantsika moa amin'ity taona 2024 ity dia ny taratasy nalefa tany amin'ny fiangonana Smirna, dia le teny fampiherezana hoe oko matoky hatramin'ny fahafatesana ianao domeko anao saribonahitra fiainana, araka ny Apokalipsy 2:1-10. Fa izay anjarantsika amin'izao hariva izao dia arak'izay nambara tao amin'ny boky ny Hebreo, izay mampiseho indrindra ny amin'ny taratasy izay alefa ho an'ny jiosy kristianina izany, mba hampahirizina azy ireo ny amin'ny antony nahatanteran'Andriamanitra ny famonjena, ary aseho indrindra amin'izany ny fampitana ny fanompoam-bavahana tao amin'ny testamenta taloha izay nataon'ny mpisorona sy ilay nataon'i Jesosy Kristy izay tsara lavitra satria izay nataon'ny mpisorona dia tsy maintsy naverina isan'andro ary rahambiby ny entiny, fa izay nataon'i Jesosy kosa dia indray mandeha fotsiny ihany ilay mpisorona be maharitra mandrakizay izany fisoroana ho fanalana ny fahotana izany, ho fanavotana ny olona rehetra. Ary ny magaga dia ny tenany sady sorona izy, tsy nitandro enatra, tsy nitandro ny ainy, fa nitanjona dia izao ny hamonjy antsika rehetra. Sady sorona izy no mpisorona, ka nanaiky nandatsaka ny ranomasina ho fanavotana hanafaka ny otako sy ny otanao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy izany ihany fa hampihavana asanao amin'Andriamanitra, ka dia miditra amin'ny fitsarana izy mba hitondra izany ho antsika tsirairay avokoa, ary miseho anatrehan'Andriamanitra mbola manao fifonana ho antsika tsirairay avy. Mampiseho indrindra izany hoe ny hareny famondram-pon'Andriamanitra izay taony tanteraka ao antsika tsirairay avy. Ny tena petraka dia ny hoe fa maninona moa no arak'izay ambara eto hoe
no hery manova ny rany Kristy natery no antsika satria ny rano ny fanahy masina zany famonjena vita izany ary nasony ten'Andriamanitra teo anadio ny fietraretana izy manampy izany dia naseho teo hoe anafaka ny asa maty rehetra ny tanjon'Andriamanitra ny tanterahany izany afahantsika manompo an'Andriamanitra velona. Eny mitondra fanadiovana ho amin'ny fietraretana marina tokoa ve ny rany Kristy mila valiany izany tahaka ny Jiosy Kristiana nandefasana izao taratasy izao no tonga amintsika koa izany afatra izany ry havana satria mbola misy zavatra maro raiky tapisaka te amintsika te mila ongotana izany ny tsy fahamarinana maro samihafa mila ampahatserovana satria mety manadino isika ary aseho amin'izany averina ny amin'ilay efa ny teny famonena nampitondrana ny Isaia mpaminany voalaza amin'ny toko 7:15 ny hoe mitondra ny herentsika tokoa izy na dia tsy nanota aza ny dikapoka taminy no anasitranana antsika ary dia ataony tokoa izany iza ny tsy efa nandray izany ary nanaiky nampaoriana izy nefa nanetry tena teo anatreny izany famporiana nomena azy izany mena rytsika eo anatreny izany asan'i Jesosy izany ry havana ary motsy tao anatsika eo amin'ny fibebahana ve izany ray aman-dreny lehibe teto Madagasikara mampianatra antsika amin'izany fibebahana izany dia dada Rainy Solambo tonga tokoa misy fanera nitory ny filazantsara nefa tao anatin'izany dia mbola nompo sampy izy ary na dia netona teo aminy ary ny fahazavany soratra masina satria tsy mbola resy lahatra tsara izy mbola nifikiry ny sampy ary tratra ny fieremana izy fa rehefa tafoana tamin'i Jesosy tokosa ity ray aman-dreny ity satria velon'Andriamanitra ny lalàna momba ny fiainany manontolo dia nariny izany rehetrarehetra izany nandray ny fanadiovana izy nandray ny fanovana amin'ny fosaina mampanahy ny eritreritra manontolo ary dia nanompo an'Andriamanitra velona noana tamin'i Jesosy izy fa mba inona kosa no entsika eto mba ho diovina mila eritreretina izany volazany ten'Andriamanitra mantsy ry havana ao amin'ny Ezekela 1:30 zay tsika jenjery dovafazoko rano madio ianareo kadio mba ho afaka amin'ny falotona rehetra sy ny sampanao rehetra no anadiovako anareo eny izany ny asa ataon'Andriamanitra mitondra izany satria olona efa nantsoina ao amin'ny anarany tsika satria masina Andriamanitra ary manamasina antsika ka iriny indrindra mba ho tafaverina ilay voninahitr'Andriamanitra izay very teo anatrentsika fa ny asan'Andriamanitra dia izay fahampevana an'izay ary ambaran'ny Salamo 2:30 hoe sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra izay tsy sain'ny Jehovah elo fa isan'andro Andriamanitra manatanteraka izany tsarovy fa masin'Andriamanitra ary isika kosa dia tsy misy marana dia ray ary izany indrindra no ampivireny antsika mba hiala amin'ny famotany devoly satria hoana moa ny paikany devoly ry havana manamaivana ny fahotany izy mba hitsarapaka makany amin'ny fahafatesana ho very zay rehetra mino izany feony izany ke rehetra dia mahita ny amin'ny arabe ry havana misy takela-by ny arabe dia misy hoe mijanona na hoe stop fa raha tsy mijery izany sika dia misy loha zao ny dikan'izany raha mandika izany lalàna izany tsika moa tsy mihoatra an'izany ve ny didin'Andriamanitra fa izay mandika izany dia ho very tokoa moa tsy nanaiky izany ozy ny lalàna fandikana ny vokotry ny fandikana ny lalàna izany ve Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ary ina moa ny antony ry havana satria mikororoso makany amin'ny fahafatesana ny fiainan'ny olona ny fiarahamonina izay tsy mandray an' Jesosy dia izany tokoa ny ainatsika amin'izao fotoana izao miroso makany amin'ny fahafatesana tsy tamboisaina ny fampianaran-diso izay mitaona eo amin'ny fahamarinana ary
mateka dia lavina ny feon'Andriamanitra, miny mandà ny feon'Andriamanitra izay mibitsika mangina. Feon'Andriamanitra moa zany vokatry ny fandraisantsika ny ten'Andriamanitra no mahatonga ny tenamanitra mibitsika amintsika ny tia ny lalana ka andehana, mitarika antsika ny ten'Andriamanitra ary mamelona antsika. Fa ny finiavana miala amin'izany ny feon'Andriamanitra fitariany fanamasina izany no mahatonga ny olona rehetra ho tahaka ny amin'izao tontolo izao. Ianareo ny tenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra amin'ny jentilisa ho nambarany soratra masina. Mitona antsika eo amin'ny fibebahana izany ry havana, ary mila miala amin'izany tsika satria fantsika tsara ny afatra nampitondrany Paoly apôstôly amin'ny fiangonana tany Korintiny hoe ino moa ny raisan'ny Kristy sy Belialy, ino ny fandraisan'ny fahamarihana tsy fahamarihana sy ny fahamarihana sy ny fahotana, ino ny raisan'ny mazava sy ny maizina, ino ny raisan'ny mino sy ny tsy mino. Aoka isika hanadio ny tenantsika ry havana, satria tempoly ny fanamasina isika ary n'Andriamanitra indrindra ho afaka amin'ny fahotana rehetra na ara-lofo na ara-panahy izy zany. Zava-dehibe inatren'Andriamanitra tokoa izany satria nantsona hiazona mafy ny finoana isika tsirairay avy. Ary mampatsiaro ny soratra masina eo anatren'ny fandehanantsika mamakivaky izao lalana izao, lalana izay mety mametraka fanontaniana angambony amin'ny sasany, fa ny zavatra fantara dia izao, fantatrao marina ve izay nonao. Ary izany mahatonga ny ten'Andriamanitra mampirisika atsika aoko ho tafitsika ny fiadian'Andriamanitra rehetra satria misy fahavalo ao. Aza mame toerana ho an'ny devoly. Matoa miteny an'izany soratra masina ry havana, dia maro nefa niala tamin'ny fahamarinana. Firifiry moa ny mpanompon'Andriamanitra manary lamba, aty izay vao tena nahita an' Jesosy. Ola teo anatreny hoe tena hoe nitaizan'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana izay tena nilazany hoe soratra masina irery ihany ny amin'ny fahamarinana izay efa nomen'Andriamanitra. Nefa dia manaiky atao batisa fanondrony, manaiky fa tany tokoa vao tena nahita an' Jesosy. Ny antony dia zao, ny fanomezana toerana izany devoly izany. Fahatsiarovana efa fahavalo efa resy izany, na dia mampiorooro ary amin'ny fomba maro samihafa, fa ny zavatra azo antoka dia zao, fanjakana tsy azo amin'ny mpiororona no nametran'Andriamanitra antsika eto amin'izao tontolo izao. Anisan'izay ny fikitra mafy tamin'i Jesosy Petera ry havana, dia fantsika tsara ny tantarany, na dia nisy ary ny fanenjena dia natsaro fa tsy mendrika izy noho ny tamin'ny fanenjena izany. Ka rehefa vonoa dia tsy mendrika ako fa ataovy mitsongolika ny azo fijaliana izay amonoana. Maro koa ny azo na raha teto amin'ny firentsika ny jerena, reny martiory ireny. Ny azo na tamin'ny farana dia nasena nandany anaran'i Jesosy ary. Fa ray Petera rehefa nasena nandany anaran'i Jesosy dia ny hoe ataokoana ny teny ratsy an'i Jesosy. 40 taona maro no efa nanompoko azy, fa tsy mbola nanisy ratsy azy Jesosy na dia indray mandeha. Ataokoana no andany anarany. Fianarana menantsika izany, matoa menantsika zao faneva zao ry havana dia zao mitsinjo zavatra tsy maintsy ho atrehintsika izany, fa tsy misy zavatra kisendrasendra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ndray zavatra misy tao amin'ny firenena ary dia zavatra sarotro izany ho atrehintsika izany. Ho afatra lehibe ho antsika ry havana, fa ny martiorana dia nasena ny ngoso ara tsy nanaiky, fa niazona hatramin'ny farafofinaina amin'ny fanaranan'i Jesosy. Ary izany mahatonga ny Paoly apôstôly nampahery ny fiangonana tany Roma hoe iza moa no ampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana sa loza sa sabatra. Nefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mipandresitsika amin'ny alala lehibentsika. Ko aza velan'ny hotanjaka ao amin'ny teninareo mety maty, hoy Paoly mantsy ny fiangonana tany Roma. Voarain'ny fiangonana tany Smirna tsara ry havana zao afatra zao matoa nomena azy hoe aoko matokatra amin'ny fahafatesinao dia mekonao satroboninahitra fiaina. Mila fantarina tokoa izany ny faneva fantsika ty, satria
sy mihina izay tanàna tsara nirere tamin'ny hareny sy ny akantony izany tanàna izany. Ary teo anatrehan'izany dia ny fanjakana romanina dia nanao izao hafany tokoa ny fanenjena kristianina, ary tsy izany ihany fa maro koa ireo jiosy ny toetra tao tonga fahavalo ny kristianina, fahavalo ny fiangonana kristianina ka nanenjika jiosy milamy miambo ho isan'ny firenena voatokan'Andriamanitra nefa nandahan Jesosy. Milaza fa manana soratra masina nefa nandaha ny anaran'Andriamanitra ka tonga vahoaka ny devoly ireo jiosy ireo manenjika izay rehetra mijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Fa inao kosa ry avintsika tsirairay avy asian'Andriamanitra mijorontsika. Toa fiangonana Orsy Mahantra, ny fiangonana tamin'ny tao Smirna no ny fampahoriana, ary teo anatrehan'izany dia nampaharizy ny tompo izy ilay efa maty nefa velona indray. Tonga mampahery antsika isan'andro ny Andriamantsika ry havana. Fa na dia enjena aza amin'ny fiangonana dia mety mahantra ronofo kosa nefa velona ara-panahy. Ary manana fanaitenana indrindra satria miandry ny fiverenan'i Jesosy sika, taka ny fiangonana tamin'ny androatan'ny Apokalipsy na Smirna na Pergamosy izany na Efesosy, eo anatrehan'izany fanenjena izany. Velona sy mahery ao anaty eo ny filazantsara. Tsy azo n'izao tontolo izao ngotana izany satria mahery ny hareny fiadana izay petrak'Andriamanitra amin'ny olona izay mandray an'i Jesosy. Ianao indrindra zasy ianao izay efa nitehiriziny Tompo amin'ny hareny ny fahasoavany. Mba nialanena ihany ange Jesosy tamin'ireo jiosy ireo e. Nialanena izy, nananatra izy, ary nambara indrindra fa mahataranaka Abrahama tsy azona famonjena izay nirehirehany fatratra. Nialanena ny Tompo, ndreo mba afaka ino azy ihany nefa indrisy ny safidy no very izy. Tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mantsy ry havana ny fanamarina no ny asa vita na ny fandovana anarana, tsy mitondra ho amin'ny famonjena izany. Ary fananarana antsika indrindra andreo tsy rapaka amin'izany fandriky ny devoly izany sika, fa izay mino any izany ihany no azo ny famonjena izay omeny Tompo ho an'izay manaraka azy. Ka hoy ny Tompo hoe, koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa anareo. Ilaina tokoa izany fahafahana izany satria mila olona mijoro Jesosy. Fa Andriamanitra matokony Jesosy tsika ka mitandrina ny fanekeny ko aza matahotra amin'ny fanarana azy sika tsirairay avy. Efa nanomentsika ho matoky izy hatramin'ny farany, na dia misy aza ny fizatoetra velona izy tonga ampahery antsika isan'andro. Na dia misy aza ny fakapanahy miaro izy ka mampandeha antsika amin'ny fiainam-pandresena. Ary izay no isaorana azy izay. Le fiainam-pandresena mpanaranin'izay manaraka azy tsy tapaka novinao izany ry havana. Tsarovy izay nijoroan'ny apôstôly ry havana. Ary nijoro ny apôstôly teo anatrehan'ny mpandrahona dia niasa madiny devoly Saoly izay fantsika tsara fa lasa Paoly, nampahory ny kristianina, namono, nabokahatra ara. Moa nitsoaka ve ny kristianina? Na dia nisy aza ny zavatra izany tsy natahotra izy. Mety mafy angamba izany fa ny anao kosa manahoana ry havana fomba fijoronao satria Andriamanitra mandinika ny fonga ny Andriamanitsika. Ny fariseo sy ny sadoseo izay nampahory ireo apôstôly ireo mba tsy hanoina anaran'i Jesosy ka nilazany hoe Andriamanitra no tokony atahorana mihoatra noho ny olona. Olona matoky tahaka izany tadiavin'i Jesosy ry havana. Ianao koa andrasan'i Jesosy amin'izany mba hijoro marina tokoa amin'izay efa nomeny Tompo antsika satria zava-dehibe ny famonjena izay nomeny Tompo. Tano mafy izay nananao mba tsy hisaka ny sady-boninahitra ao. Ary zava-dehibe ho fampiherezana antsika izany. Fa natohina famezam-pahasoavana nomeny Tompo antsika ry havana. Irian'Andriamanitra hijoro ho vavimbelona amin'izany tsika satria Andriamanitra miandry izy. Fomba nampiasaintsika azy, fomba nijoroantsika teo anatrehan'izao tontolo izao
satria izy nanao modely tsara ho antsika tsirairay avy arak'izay efa natsika teo hoe tsy nitandro enatra izy noho ny fitiavany asanao ry havana nikeno ho fato teo amin'ny hazo fijalena ary mba tsarovy ny avatra nampitondrana ny Jeremia ndro mangovotra io natren'ny mpampahory ndro mangovotra amin'ny salasala io natren'ny fampianarana maro samihafa fa mila mijoro ary mitaka izany tompo ry havana raha miala eo tsika mitaka izany Jesosy fo nambarany tamin'ny Jeremia 1:17 fa ianao kosa dia misikina aza matahotra ireo fandrao dia ataoko raiky tahotra eo anatreny ianao indro izao anaonao ho tanàna manda sy andry ve ary mandavarana mba tsy ho leon'ny tany rehetra fa iady aminao izay efa niady taminao ka tsy eleonao ireo satria momba anao hamonjy anao ho Jehova. Amen. Andriamanitra momba an'izay manaraka azy arak'izany dia tsarovy fafinoana ny andanantsika fa tsy fahitana ary ananantsika fahasahiana anatona an' Jesosy ilay naresy izao tontolo izao izany finoana mahery nomeny antsika izany finoana mandresy napetrany ao amintsika izany koa mahereza izy ary no tendren'Andriamanitra eo anatreny famonjeny ka tsy hanompo azy eo anatreny vokatsoa izany ka tsy hanompo an'Andriamanitra velona ko aza menatra no vavimbeny tompontsika fa filazantsara fiainana nomeny antsika tsirairay avy mandresy ny fahafatesana no nataony ato anatsika finoana mandresy ny fahafatesana izany nomeny antsika tsirairay avy mety misy matiantoka na verimaina amin'izay rehetra mandre na mandray ny teniny ve sanatria izany fa ho tafiny hery sy fandresena izay rehetra mandray azy satria matoky Andriamanitra amin'izay natonga fiantsonantsika matoky Andriamanitra amin'izay nampahery sy miaro antsika amin'izany lalana sarotra andehanantsika izany ino ary mono dikan'izany ry havana manefy ny finoantsika ny tompo mba ho tonga lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe hatratranoron'ny fahafinoan'i Kristy isika tsirairay avy manefy antsika ny tompo mba ilantsika amin'ny fiheveran-teny ho zavatra ka anamary-teny eo amin'ny tranga maro samihafa satria izany poizin'ny devoly manefy antsika ny tompo mba hiankina aminy amin'ny fianteherana sy fitondrany mahasoa sy magaga ary mitona antsika indrindra ahita ny aliben'ny famondram-pony mamirapiratra mba hiankofantsika eo anatreny manefy antsika ny tompo mba mifatokina tanteraka amin'ny sitrapony asehony eo nolontsika ary fiandrasana ny tana maherin'Andriamanitra izay momba antsika eo anatreny izay miseho mampahory antsika ary izay no zava-dehibe tsy mbola nisy nanaraka an'Andriamanitra ka nafoiny ary vavolombelona izany koa anao efa nanana fahatsapana impiry tamin'izany moa tsika ko ahoana ry havana na dia misy zavatra sarotra ve hiala anatreny miandry Jesosy azany fiandrasan'izany dia tsy mamela antsika horery izy fa asehony manotona ho mipandresy tokoa izay rehetra miaraka aminy oly Paoly apôstôly lozako raha tsy mitory ny filazantsara ao azany fitorinan'ny filazantsara izany no tonga amin'ny Paoly ilaza hoe ninia tsy afantatra zavatra hafa eo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra izy voaomby tamin'ny hazo fijalena satria toerana fampihevanana teo toerana nitondran'Andriamanitra hiara-maty aminy isika hiara-belona aminy ary nataon'Andriamanitra velona tianatsika ny haren'ny fahafatesana sy ny fitsanganana izany ka zary fifaliana indrindra ny fijoroana amin'ny fanarana ny tompo tsy ary andeha amin'ny lala tsara sarotra foana moa tsika ry havana amin'ny fanarana ny tompo fa ny zavatra isaorana azy dia izao ny anjara izay tadiavin'Andriamanitra antsika dia meteza koa isika anaiky raha entiny ho vavimbela ao anatin'ny fanenjena mety ilainy tombonga amin'izany ny fiainantsika asa mety eo anatin'ny fahoriana aza indraindray nefa tsarovy fa ny Andriamanitsika tsy mela antsika laim-panahy mihoatra n'izay zakantsika izay no isaorana azy fa Andriamanitra tena tia izy ary tsy Andriamanitra mitazan-davitra
Fandriamanitra fananaontsika ho sampana velona ho aminy ka tonga mampaherentsika isanandro. Ary eo anatreny izany fanarana ny tompo izany dia hoy Jesosy hoe ary ho alan'izao tontolo izao nareo noho ny anarako fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Tsy misy zavatra azontsika takaly mihoatra an'i Jesosy ry havana fa raha miala eo anatrentsika fahafatesana no miandry, ny devoly no mitsena. Kotahoina moa zany nefa nanandrana ny tsara an'Andriamanitra, ny asaribidin'ny fiadanana, ny asaribidin'ny fahasambarana. Ny fahasambarana moa dia eo amin'i Jesosy sy ny fananana zavatra maro samihafa, fa le tanan'Andriamanitra mahery sady miaro ny taonantsika indrindra, ahita ny fifaliana, feno amin'ny fanantenana, feno amin'ny zavatra maro samihafa izay tsy hain'ny vava lazaina amin'ny asaribidin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Ary atao magaga ry havana raha mitaonantsika ny Tompo hoe oka toky hatramin'ny fahafatesa ianao. Ny saorana ny Tompo fa raha mbola ety ambony tany ny fiangonana dia fiangonana miady izy. Ka izany mahatonga azy miteny mediny ny ady tsara ny finoana azony ny fiaina mandrakizay fo amin'izany ny antsonanao. Andriamanitra mandresy izy. Ny antony dia zao, ilay devoly nanapotika ny ankohona tany amin'ny Saedena, indro Jesosy manangana ankohonana maro ho vavolombelona amenatra ny devoly, satria raha manao ny anaran'i Jesosy tsika tsy misy devoly afaka hijoro eo anoloantsika, satria finoana velona napetraka ny Tompo amintsika, finoana mandresy izany nomeny antsika. Arak'izany dia satria fantatsika izay inotsika na dia manompo amin'ny tahotra ary isika amin'ny tahotra an'Andriamanitra, satria mahery le amintsika ny amin'izao tontolo izao, ary isaorana azy lehibe indrindra ny amin'izany fanomezana izany. Matoky Andriamanitra izay efa nanaontsika tokoa ho matoky araka ny teny fikasany. Ary misy fanontena lehibe amaranana azy voalaza amin'ny Apokalipsy 7 manao hoe amin'izay mahatratra amin'ny farany toy izy hoe izy moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava, ary avitaiza izy ireo dia ho lelehonina hoe tomboka ianao ny malala, dia hoy ny Tompo ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo nosasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Amen. Ho an'Andriamanitra ny tera ny laza amin'ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen. Ivavaka izay toko. Indre ny fifalianay fa tsy irery izay raha mamakivaky izao fiainan'izao, mananao Jesosy izay mampijoro anay, mananao izay miady ho anay, mananao izay manamarina anay. Tehirizo ary izay tsirairay avy ho matoky amin'ny fanomponanao Jesosy, hiazona ny fampianarana izay efa nomenao, hiazona ny finoana izay napetrako teny anatinay, ary ianao izay efa nanaonay ho fahazavana ane ny tahiranay amin'izany. Ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Tsanganaka raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisiny sy fimbona amin'ny fanamasina ho amin'ireo ny hatramo izao ko mandrakizay. Amen.